Nisy commentaire zay hitako tany amin'ny teto amin'ny Facebook teto resaka zanaka mafiady le izy de noteneniko moa hoe rehefa zanaka mafiady ianao de mila miady mafy zany ianao. De zay no velabelarintsika eto fa hanome introduction kely hoe inona no tiako ho resahana am'zay zavatra zay zany. Nisy vaovao momba an'le ankizy folo ngambany izy teo zay nampian'ny fanjakana Amerikanina hianatra aty États-Unis zany nahazo vatsim-pianarana zareo vatsim-piofanana zany zay antsoina hoe Washington Mandela Fellowship zany zay programa anankiray ao anatin'ny YALI zany de za moa zany alumni an'ny YALI de mahafantatra tsara ny critères rehetrarehetra mba ahafahanao voasarika amin'io zany. De rehefa nivoaka zany iny vaovao iny de be da be no nanome commentaire teo nanoratra commentaire sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nifanomezan-tsiny satria samy mahafantatra ny zavatra fantatrany samy manana ny fahatakarany sy ny sisa sy ny sisa. Be da be no niteny hoe satria le vaovao mantsy no niteny hoe tanora malagasy anankifolo ngambany izay tsy tadidiko tsara fa afaka jerentsika hoe firy le isan'le ankizy tanora malagasy anankifolo hozy izy tonga soamantsara eto États-Unis sy ny sisa sy ny sisa de nahazo vatsim-piofanana amin'ny resaka leadership zany. De tonga daholo tsika rehetrarehetra nanao commentaire zay saim-patantsika rehetrarehetra teo. De misy niteny hoe zao ve ny tanora sy ny sisa sy ny sisa, mbola anazava ny critèren'ny io vatsim-piofanana io na afaka manasa olona zay alumni an'le izy satria manana namana be da be na manana olona fantatra akaiky zay nahazo an'ireny. De zay ny anankiray de commentaire atao ihany koa le hoe ny olona mahazo an'ireny vatsim-pianarana, vatsim-piofanana ireny anie matetika rehefa ohatrany hoe vita le izy de tsy hita akory ny impact an'le izy amin'ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy de manana ino ty izy ty, manana ny opinion momba an'izay sy manana traikefa momba an'izay satria zaho alumni YALI fantatro tsara ny engagement raisina rehefa miditra amin'ireny de mbola ho resahako amin'ny manarak'izay anisan'ny commentaire atao koa le hoe ny olona voaray amin'ny tony anie hozy izy ny ankamaroantsika de zanak'olona manan-katao zanak'olona mahafantapatatr'olona sy ny sisa sy ny sisa. De efa nanao vidéo anankiray ny fomba fijeriko am'le hoe manampy ve ny fahafantarana olona, inona ny tombony de ahoana ny fomba tokony jerentsika, ny angle tokony alaintsika am'izay resaka fahafantarana olona zay. Ny terme ampiasain'ny tandrefana moa zany momba an'io resaka fahafantarana olona io de networking. Afaka jerenareo zay vidéo zay ho ataoko eo amin'ny description eo le izy. De ny manaraka de eo am'izay zany le tiako hatongavana misy tamintsika no niteny hoe ny zanaka mafiady ve mety ho voaray amin'ireny sy ny sisa sy ny sisa. De misy commentaire koa hoe ny zanaka mafiady anie ka tsy mahafantatr'olona, zanaka mafiady anie ka tsy manana an'ilay fomba na moyen ianarana teny anglisy akory zay tena hoe misy fahamarinana amin'ny apahan'le izy satria anisany critère anankiray izay mila anananao raha ohatra ka te ho voasarika ny dossier-nao amin'ireny resaka fifaninanana ireny satria fifaninanana izy io sy ohatran'ny hoe sélection-na dossier de voaray ny dossier-nao de mila mi-prouver am'izay ianao hoe manana an'izao manana an'izao manana an'izao. De zay ianao vao mahazo an'ilay vatsim-piofanana na vatsim-pianarana. De eo am'izay le resaka hoe zanaka mafiady sy ny sisa eo manodidididina an'io no tiako hanaovana vidéo androany. Mety mivaona kely amin'ny expertise-ko amin'ny resaka hoe fifindrammonina ety États-Unis le izy fa anisan'ny zavatra niainako le izy ary anisan'ny ananako traikefa personnel zany le izy. De niteneniko tao am'le commentaire mihitsiny hoe ny zanaka mafiady tompoko de afaka manao an'ireny zavatra ireny ary amin'ireny fotoana ireny ary izy no mila
manao ezaka amin'ireny izy no tena afaka mamiratra satria reny tsisy idiran'ny kolikoly ao amin'ny fanjakana sy re zavatra efa miseho amin'ity tambazotra seraserana Facebook ity. De noteneniko mihitsiny hoe mila miady mafy ianao, n'iza n'iza zany ianao rehefa sehatra ohatran'itony de mila miady mafy ianao indrindraindrindra ianao zanaka mafiady. De entiko hanazavana an'izay tips kely niainako ty tsy hoe nandeha nianatra nanao coaching de nahazo diplômana coaching na nahazo certificat-na coaching de hanao hikaotra olona amin'ny personal development na ohatran'izany fa zavatra niainana traikefa ary hanomezana lesona ho antsika zay mety manana hoe zay moa zany anahy ny tanjoko eto amin'ity pejy ity manome manokatra opportunité ho an'ny olona rehetrarehetra zay mila azy zany zay tandrefy azy. De tips anankiefatra no hozaraiko zany de tantaraiko amintsika ny fomba nianarako teny anglisy hanazavazavako an'ireo tips io fa le tips aloha zany de voalohany indrindrany de mila manana an'izay nofinofy zay ianao. Zany hoe mila ao an-tsainao ao foana zany zay nofy zay fa mila apetraka amin'ny tany ny tongotranao zany. Zany hoe le anankitelo reo zany fametrahana ny tany ny tongotranao no dikan'le tips telo aorianan'ity voalohany ity. Zany hoe mila manonofy zany ianao hoe te ho any États-Unis na te hanana an'izao na te hanana an'izao na te hanana an'izao. Satria matetika tsika manana nofy fa mijanona matory eo fa tsy mifoha mandeha manao an'le asa. Ny faharoa de mila manao an'le asa, ny asa voalohany zany hoe reto telo reto zany le asa atao zany. Le asa voalohany de mila mampiasa ny zavatra anananao eo am-pelatananao ianao zany. Tsy mila mitady lavitra akory ianao fa jerenao tsara hoe raha te hi-réaliser an'ity nofinofiko ty de inona amin'ny eo am-pelatanako no afaka ampiasaiko hanombohako zavatra anankiray. Mbola averiko foana hoe mbola ho azavaiko eo aoriana kely eo le izy amin'ny fomba nianarako teny anglisy. De ny faharoa de rehefa manao an'le asa ianao tsy maintsy handalo zavatra sarotra ianao n'inona mandalo eo de tsy maintsy ho andalovanao zany io na sarotra io na n'inona fa ny reto rehetrarehetra zany de resaka karazana mentalité mila ananana. De ny fahatelo io de mila asorina ao an-tsainao le mentalité négative be foana, pessimistique be asorinao tsara, asorinao an-tsainao mihitsy zany zay zavatra anankiray zay. Omeko ohatra nareo za anisan'ny hoe tia mitondra tômôbila efa tena tiako hatramin'izay ny fitondrana tômôbila de misy karazana namana moa zany be da be ny ankizy tsy mahay mitondra tômôbila aty États-Unis sao de gaga tsika. Misy manana tômôbila fa tsy mahay mitondra tômôbila indrindra le manuel, indrindra le boîte manuel fa tsy boîte automatique. De rehefa nisy fotoana nampianatra ankizy de rehefa mitondra tômôbila izy de na izy mijery any amin'ny droite foana na mijery any amin'ny gauche foana. De rehefa le izy mijery any amin'ny gauche foana iny de lasa makany amin'ny gauche foana any le tômôbila. De ohatran'izay le hoe tsy mila manana an'izay fomba fijery pessimiste zay fa lasa tonga eo aminao eo ihany le izy. Disoiko le fomba fiteny gasy hoe naminavinana ny ratsy no iavian'ny soa. Zay zany tsy haiko ny fomba fanazavan'ny Ntaolo an'izay fa asorina ao an-tsaina le négativité be ao an-tsainao ao fa ataovy pozitiva foana na efa fantatrao ary hoe satria iny manome hery anao zany iny hanosika anao hanao asa. De ny fahaefatra farany dia mila mahay manao ny atao hoe networking. Zay moa zany le fomba fahafantarana olona. Io fahaefatra farany io anisan'ny hoe zavatra tsy mbola kolontsaintsika malagasy zany satria rehefa manao networking tsika de mety eritreretin'ny olona hoe misolelaka io hoe sy ny sisa sy ny sisa. Mila mahay mampiasa an'io vavantsika io zany tsika amin'ny fotoana tokony ampiasaina anazy satria zay zavatra anisan'ny tena nananako zany anisan'ny tena nampahatonga anahy nahavita
fianarana bachelor am'zao zao manao master degree aty États-Unis, zany hoe ny zavatra rehetrarehetra taorian'ny bakany na de ny fianarana ataoko rehetrarehetra de ivelan'ny Madagasikara daholo. Fampiasana an'ireo zavatra anankiefatra notantaraiko anareo ireo teo. Zany hoe teneniko am'zay zany eto hoe ahoana ny fomba hanampiasako an'ireo ny fomba nianarako teny anglisy no entiko hanazavana antsika an'ireo tips anankiefatra zay hanomeko antsika ireo. Mbola averimbereniko foana hoe niainako le izy fa tsy nandeha namaky boky tary na hoe nandeha nanao an'izao rehefa tena nianatra moa zany de zavatra ampianarin'ny olona any amin'ny resaka leadership, fibondevana team mitovitovy an'izay. De hanombohako anazy le hoe resaka nofinofy, za moa zany efa nanonofy foana hoe hianatra aty États-Unis na hifindra monina aty États-Unis satria mijery film be da be ny film jereko indrindrandrindra somary mirona kokoa amin'ny film amerikanina zany. Efa nanana an'izay nofinofy zay 12 taona 13 taona teo de efa nanana an'izay fa napitrako tamin'ny tany ny tongotro. Nanana an'izay fomba fisaina negative zay hoe za hoe de ho tonga any jereo ty ny ray aman-dreny ary tsy mahavita mandoha ny écolage après bac akoriny indraindray misy fotoana tsy mahazo cahier sy ny sisa. Zay zany le mety zay angamba no tian'ny olona tenenina am'le hoe zanaka mafiady satria tena tsy afenina fa misy karazan'olona tena hoe eo amin'ny bac ihany ny vitan'ny ray aman-dreny, anisan'izany ny tenako de zay zany avelantsika eo zay. Fa ny faharoa le hoe mampiasa ny zavatra eo am-pelatananao, zavatra ny moyen anananao zany. Raha tena mandinika anie antsika fianarana teny anglisy no resahako eto de io teny anglisy io efa nampianarina antsika tany amin'ny tsy haiko nareo na tamin'ny oviana no nanomboka nianatra teny anglisy fa tany amin'ny lycée tany amin'ny 5e 6e akoriny de efa nianatra teny anglisy, efa nampianarin'ireny mpampianatra ireny ny base, ny fomba ficonjuguena verbe sy ny sisa sy ny sisa. Mety hoe le fianarana amin'ny teny no tsy de hita loatra zay ino ty izy ty zay côté an'izay any amin'ny fianarana fa any amin'ny lycée sy ny sisa fa efa tany de efa nampianarina io base io. Zany zay no nampiasaiko zay de tsy za teneniko eto fa tsy nianatra tamina école nianatra teny anglisy fa nahay tamin'ny alalan'ireo fomba rehetrarehetra ny teneniko teo ireo. De isa maraina nanomboka tany amin'ny 13 taona tany alefako ny radio sady manao raharaha vao maraina alohan'ny andehanana hianatra de mihaino zavatra amin'ny teny anglisy tamin'izany mbola tsy nisy an'ireto fampianarana teny anglisy be da be eraky ny Facebook reto mbola vitsy kely ny fampianarana teny anglisy tamin'izany fotoana izany de mihaino radio BBC tamin'izany fotoana izany de mandeha amin'ny radio de henoinao fotsiny na tsy hay ary ny tiany tenenina. Zany hoe mampiasa an'le moyen anananao zany ianao. Taty amin'ny 15 taonako taty efa nanomboka efa nahay resaka tsara amin'izay de teo mijery an'ireny opportunité rehetrarehetra ireny anisany anankiray konkoa mividy an'ireny parole ireny zay tamin'izay tsy haiko ny génération anay mbola nanana cahier de chant tamin'izany de ireny novidiana de manenjika ma-TV amin'ny atoandro de mihaino an'le hira eo ianao de jerenao tsara mihitsy hoe inona ny teneniny de répliquena le izy avy eo de folaka amin'izay zay lela izay de miezaka mitady opportunité hoe ahoana ny fomba hiresahako amin'olona de misy fotoana tsika mety tsy nahita an'izany fa ny PNUD ohatrany mikarakara zavatra eny Analakely eny ohatrany hoe reny tamin'izany nisy fotoana tamin'izay mbola tany amin'ny 15, 17, 18 taona tany de misy ohatra hoe misy organisation mikarakara vaksiny de na tena jereko tsara mihitsy hoe le organisation hoe avaiza le izy miteny anglisy sa ohatran'izany. Zany hoe ny tiako tenenina zany de hoe ny zavatra rehetrarehetra mandalo eo amin'ny fiainanao ne ka azo ampiasainao ivoaranao de ny fahaefatra moa zany le hoe tsy manana
mentalité pessimistika be ianao de zany hoe niezahako nasorona zany zay mentalité zay. De le farany de le hoe mila mahay an'le networking. Zay rehetrarehetra zay nataoko de nampatonga anahy nanana relation maromaro lasa nanana namana tao amin'ny ambasady ambasady amerikana any amintsika moa zany reny ino ty izy ty, reny mpanao asa sitrapon'ny Peace Corps reny reny Marines reny misy fotoana mandehandeha miaraka am'zareo any ambanivohitra be any tam'zany mbola kely mbola hoe 9-10 taona teo. Reny ny tena nahaizako teny anglisy de misy namana be da be konko moa zany amerikana rehefa vacances de miara mikrimba am'zareo manampy an'zareo am'zay tiana hanampiana an'zareo de zay ny nahaizako teny anglisy. De en plus n'zay rehefa tena nitsokatra rehefa tena nivelatra zay networking-ako zay de nahita opportunité maromaro am'zay Yalia sy ny sisa sy ny sisa. De zay ihany koa no nanampy anahy nahatonga anahy nianatra taty États-Unis. Teneniko aminareo fa 7 taona sa 8 taona après amin'ny bac vao nanana an'lay ahafahanany hoe hanohy fianarana. Nanao fianarana kely teny certificat azahoana fianarana kely azahoana certificat public speaking sy ny sisa sy ny sisa nanao an'ireny foana fa le tena hoe fianarana traditionnel am'le hoe licence, master sy ny sisa sy ny sisa 8 taona taorian'ny bac vao nanana an'izay fahafahana zay satria niezaka ny build an'izay satria fantatro hoe tsy hahavita ny andohan'ny saram-pianarana na ny hanao ny frais an'ny fanaovana sélection dossier teny Ankatso sy ny sisa ary tsy nanana ny ray aman-dreny tam'izany fotoana izany. De zay no tiako ho resahana amintsika androany. Zany hoe fitiango kely zany amin'ny fehezanteny anankiray le izy hoe ny olona rehetrarehetra na zanaka mafy aby ianao na zanak'izy ianao de mila miady mafy ianao. Eny, marina fa ny zanak'olona mahitahita, ny zanak'olona manana de manana tombony satria afaka mampiasa ny connexion any ray aman-dreniny izy fa zany tsy misakana akory hoe tsy afaka mi-créer, mi-build tsy afaka ny mamorona ny connexion-nao manokana koa ianao. Zay ny antsoin'ny tandrefana hoe networking. De zay somary lavalava ny androany fa raha hitanao fa hoe manampy anao manampy ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny mpiara-mivavaka, ny mpiara-manao baolina sy ny sisa sy ny sisa ny vidéo de zarao le izy de aza misalasala manontany eto amin'ny pejy indrindrandrindra momba ny fifindra-monina sy fianarana aty États-Unis. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray ary. Mazotoa.